Tokolasy tokovavy araka ny efa natsika teo am-piandohana dia hiroso amin'ny fandaharam-potoana isika izay efa natsika teo ary efa manatrika teo ihany koa ny aman-dreny izay mpampiasanao antsika amin'izao fotoana izao dia mato ministry ny kolotsaina sy ny asa tanana varoka koa hirosontsika avy hatrany ny fiderana an'Andriamanitra ary manaraka an'izay ireo fijoroana vavolombelona araka izay nambarantsika teo. Satria Andriamanitra no mividy zavatra rehetra izao, izy miazo azy ary izy koa antony dia andeha voninahitra azy isika ao anatin'ny fivavahana fohy, tena fohy. Amboantsika azy ara dia miara-mitsangana isika manao ina vavahana mivaapolo sy efajato andriny voalohany ihany iny nahitrana Jesosy nanatao-manga Jesosy. Andriamanitra avo indrindra tsy manan-taloha tsy mety maty amin'ny fahasomega eo anatin'izao alahelo tambarana izao dia faly zay manana anao izay hialofanay ary bately misy fiarovanao anay sady Andriamanitra izay itokinay. Saoranao zay Andriamanitra fa tsy amin'izao fiainana izao ihany no anatenainay Kristy fa raha zany dia mantiny indrindra no olona rehetra izahay. Saoranao zay fa ny Kristy tomponay dia antony havelomanay ary ny fahafatesana no azaonay tompony. Koa dia afaka miteny zay fa nao levona aza ny nifonay sy ny fonay dia mbola vatolapo ny fonay sy anjaranay manakizay nao Andriamanitra amin'ny anaranao Kristy. Amen. Miara-peratsika. Raha matsiaro ny fijoroana vavolombelona rehetra zay nataontsika mpiara-miasa rehetra sy miara-miaina tampoka dia teny fohy ao amin'ny Filipiana toko faharoa no tonga ato-tsaiko. Hoy izy ny apôstôly manomboka amin'ny andiny faharoa hoe tamperan'ny fifaliako mba niraisana saina fo fanahy fitiavana tsy manao na inona amin'ny fampiadaniny na handrany tena foana fa amin'ny fanetetena dia aoka samy anao aminarany ho mihoatra no ny tena. Ary ny farany dia mavesaka azy indrindra hoe aza samy hevitra miazy ara hoe fa samia mihevitra mianonamany ihany koa. Izay toetra zay dia azon'ny olombelona rehetra tsy akany lavaka ananana na kristiana izy na tsy kristiana fa ny mamarana azy no evahany finoana kristiana izay manomboka ao amin'ny andiny fadimy amin'ny Filipiana toko faharoa zay resaka tao. Mondriny izy mantsy hoe aoko aminareo zao sainy zao zay tao Kristy Jesosy zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zava-rovokilina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa mifoana ny tenany
taminakany endriky ny mpanompo sy ny natongavany olo manam-pitovina amin'io. Ary rehefa hita fa manantany olo izy dia nanaiky ny fahafatesana namenaka indrindra tamin'ny fotoanandro izay nikaroan'ny fanjakana romanina fa hoe hitondra fijaliana ho an'ny olona izay hiarany dia ny fahafatesana tena sy fijaliana izany. Mitazona dia hoe mba ho amin'ny anaran'i Kristy no andore amin'ny loharika rehetra sy anekely lena rehetra fa Kristy ny tompo ho voninahitra tanena. Ny firaisan-kina sy ny fifankatiavany tena kristianina dia lasa mitarika ny olona ho mpitikina sy fijaliana Kristy ary izay mampiavaka ny fivavahana kristianina. Tanteraka amintsika hoe izany. Amaranantsika sady ny fotoana dia manamialatsika ho teapitsangana antsika indray arovantsika ny andiny fateny olovedina mafy ny ho avy antenaiky Jesosy fambolo fifanisake Jesosy dia mantsanga antsika tompo dia vita ny fampipivavahana. Isaorantsika Andriamanitra, isaorantsika ihany koa ny zoky Dinaramamonjy nitarika ny fotoana no fiderana Saran'Andriamanitra ho fisaorana azy no nanizinantsika izao ray aman-dreny izao antaonany maro. Ankehitriny dia iroso amin'ireo fidoroana haolombelona mifandimby isika izany solo-tenantsika menakafy araky nefa ny fandaminana talokely izao fotoana izao. Misy telo miralamo zany no ijoro eto misy eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika, eo amin'ny tontolon'ny kanto, ary eo amin'ny tontolon'ny fiarah-miasa taminy sy ny haino aman-jery ihany koa. Koa angatahana ampanajana Zezera Samuely mba iroso ity androna hanana ny anjarany misantatra eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Eri tompolasy tompovavy somary vahatra ny tena ray manontolo mangoritsa manolona an'izao zokibe izao tsy lavana raha rendiby fantatra tamin'ny anarana hoe raintsy ho anay Bandekamo. Eny misy fotoana amresadresara tamin'izany fotoana izany hoe iza no lasy izandray manaraky dia tenenina fotsiny dia hoe izay tsy lasa zany no miteny ka dia lasa ianao razoky dahola moa fa zay lehilahatra raha ny soloko tena ny raitsy eto hoe hitenenako momba azy dia tany am-taona 20 no nahafantarako an'iraitsy raha atao amin'ny radio Madagasikara tao amin'izany couloir nandeha teny amin'ny couloir zany dia mifampitompo maso dia tonga dia ohatran'ny hoe mifanoto sahady ny fifankatiavana. Betsaka ny zavatra nataon'iraitsy raha nisehatra ny kolotsaina no lazay. Ny anjara moa dia hoe ny resaka sinema no tantarainy. Eny araka ny voalazako teo raha ny kolotsaina aloha dia nanobetsaka zany lehilahy zany dia tao amin'ny firenena. Fa raha ny resaka sinema dia isa-taona
isataona tsy maintsy mifanina ao amin'ny eo Analakely au centre culturel Albert Camus dia miresaka cinéma mankafy fampitantara mitsikira cinéma ary tena setikela satria mifaninana farany dia hoe ndao mba no zavatra ngita be am'izay tsy vita le zavatra ngita be zany miaraka amin'ny hafa indray no atao fa dia lasa ianao raha zoky mandriam-piadanana fa zay no lahatra sololoka soratsika Jésus Samuel zao koa zandray eo amin'ny tontolon'ny kanto amin'ny ankapobeny dia tsika sendasenda ngamba na fanfinjavatra ny hoe amin'izao efitrano zao eto anivon'ny ministèren'ny kolotsaina sy ny asa tanana ary ny vakoka izay mitondra ny anarana lehibe anankiray ny tontolon'izany kanto zany dia Georges-Andriamanantena na irado izany no nampaterahana izao fiandrasana ny vatana mangatsika ny iray aman-drenitsika izao koa asaina ampanajana Ange Andriamanantena izay zanaka namatoan'ny rado mba hanana izay hoatolony ihany koa amin'ny solotena tontolon'ny kanto amin'ny ankapobeny. Tomboky lahy izy tomboky vavy ajaina isany zava-dehibe loatra no azoko mijoro ny solotena ny mpanakanto rehetra ny kanto rehetra zay azo lazaina fa nasandatra ty lehilahy ty taona roa amby fitopolo sivinjato sy arivo nalalako azy raha ny lalao ainga sy azy teny mianjery manontolo zay ary teny raha teo no mifankalalana rato sy tsy lavina tamin'izany fotoana zany raha nanatsika ny boky dinitra voalohany dia ny sary nalain'izao lehilahy zao no natao fonon'ilay dinitra miseho voalohany teto Madagasikara miafatra mety hopetraky tsy lava raha naindimy amin'ny mpanakanto rehetra sy ny vahoaka malagasy ity tokany rado ity izay tiany loatra tamin'izany taona roa fitopolo zany zoaty na hoan'ny mpanao gazety na hoan'ny mpanakanto eny fantako sakaiza reo karazany tefitefy zay mitsanga atraiza entina mamefefy ny afadrano menantsika rehefa azovana diky na raraka mantany ny ao am-pony reo vahoaka nampitondra tenitsika mba hatrano eny ndeso ratindray ny antsoantso olombesy hitantsika mandro fotsy sy nikikan-jazakely mosarena rotsorotsy tsy nono tapakandro ary reo izay ny masoandro no masolom-pitafiny eo anaty fahoriana fa mitrosa iomaly amin'izay ho azo ampitso ka indreo manangatrano amin'ny tapaka fanitso efa sisana refiasiny soratiko mba horenesy tsy ho fandatsanakory fa fontory fiarahana mioro amin'ireo karama kely herim-polo tsy misy vediny efa bada-pelona noho ny aretina-tsika nefa nohon'izay taky fanolotana karama dia valiana boribory hoe manohitra lalàna ka roahina ifay eny ndeso atindray ny adalàna tsy mbarony re mamony akampitandro dia mireditra mandia eo ambony fahoriana misy raty azy atrany ninonina miseho fa ny rano mahititsika tsy natao tsora volo tsy azo avelo bobobolo raha mbola misy tebiteby sy ariana ny elotselona ny fiaina ny vahoaka sy ny sony olombelona asa zany
asoaty manaresa isoranetiny mpanakato izay ny andro nandritra ny alina rehetra ary isorako manokaneto Jules sy Jojoby izay nandoka ny andro maraina ny andro izao lehilahy manakajy izao saotra isaorantsika andro ny manantena isotena tamin'ny tontolo kanto amin'ny ankapobeny sy mitondra izany fetsofetso zany araka ny fandamina dia hamarana izao fijoroana vavombelona izao eto amin'ity toerana itya ny solotena ireo niara niasa taminy ary anisan'ireo niara niasa taminy amin'ny taonapolo maro teo amin'ny tontolon'ny haino amanjery teo amin'ny tontolon'ny fahitalavitra dia Andriamatoa Sylvain Kafiatanatso. Zay sy Raitsy zana misavisa dia telo amby efapolo taona niarahana tao amin'ny tontolon'ny aino amanjery niasa an-gazety ary teo amin'ny serasera Raitsy nahafantarako azy dia olona tia zavatra lafatra ary tsy manao atsasany zany ary raha zokinay izy tany amin'ny sekoly dia nandinga azy zay tateo amin'iny ary tonga teo dia nampiraisy ny haino amanjery ny fanjakana izay nefa teo amin'ny volo zany a dia mazava foana ny natao olona miaino izy a manara-maso izy ary mizara hevitra ary ny zavatra pita andanandala dia izao eto amin'ny télévision zalana ny sary aloha zay vo miteny manamafy fotsiny ihany fa ny sary dia ny raha teo amin'ny asan-gazety indray dia tafaraka atao amin'io télévision mpanjakana io zay manara atonany maro dia dehibe ny zavatra lafinaritra tao dia dehibe ny zavatra vazivazy tao misy koa zavatra nampararirary ny fona itao nefa tsy nakivy andretrarehetra zany ary izay taty aoriana no natonga anay ny safidy ivoaka ny vary ary araky ny fiteny moa dia hoe andao amin'izay tsika mba hilalao eo amin'ny tontolon'io serasera io izy nanana ny lalany za nanana ny lalany nefa fandony any foana zay rolahy araky ny fiteny fampitapoeny foana satria fandraisanay foana ny zavatra atao tamin'izany fotoana zay isany zavatra hosingariko lehibe amin'izany ny teo amin'ny fanatokisana documentaire ary teo ary nahita hoe mbola bidibe no andraritsy mbola tsy hainavitsy ary raha teo aneviny tontolo iainana dia zay na manatolodiny fa izy dia tena miroboka be mihitsy eo amin'ny resaka tontolo iainana ary voatsena ny namanareo vatobelika lasa ary isy reny olonireny tafaratafonjy dia efa misy setra asa atao ary tamin'izany fotoana zany lazay nanareo eto roapolo taona lasa ngana zay na dilo roapolo taona lasa noho nrazana hitany Antsirabe manao atikasa momba tontolo iainana zay hoe io resaka ala sy rano eto Madagasikara ho zava-tozy io afaka 10 taona dia 10 taona ilazany raha marara ankehitriny amilazanareo fotsiny hoe manana tsiso zay le hoe esprit visionnaire misy tao amin'ity ary rehefa manao zay tsy milaza hoe hevitra dia hevitra izy mahay miaina ary mamparakarena zay hevitry miafy hainy foana manamaka ny rehetrarehetra mba hanitarana any ambandainy zay zavatra tozy ary farany tao
tamin'ny taona 4 dia raha tonga ny andraikitra napetrako ny fanjakana taminy dia miantso izy hoe Rachida, inona le tsy natao aminazy ao dia tapetraka ao azao manao consultance anao izy anefa arafisinao dia nanomboka tamin'izay zay na mbola nampiraisy ny fotoany seratsera miasa gazety ary nainao mantery takany hoe nahafantarako azy tany bondony isa mpamile tao velitsiny zay telotona zay efa voalaza teto ny zava-dehibe solady nataon'izay tsy misy madina no tetely na momba zay fa ilaza fotsiny raha itsy hoe tadiko fona lay tenitsika Roland miaraka amin'ny miarara jaune hoe metsika mizala manao tsika milofotsika manao zavatsika amin'izao asa totsika zao fa tadidio reo junior reo no ampianaritsika satria tsika tsy toeraneta makak'izay mikrizana isy anay zany mahitsya izay nataotra anao sure iverina fa izay fijoroana vavomelona telo izay no mamety an'izay fa fijoroana vavomelona ny sesy nandritra izay atelona izay teto amin'izao toeran'izao natany tokantrano fianakaviana ihany koa azy tamin'ireo zavatra samby hafa amin'ireo fikaron-javatra maro be tsy tao avakavahana izay nijorono tsika rehetra isika menaka vavomelona tamin'ny vita zao ray aman-dreny izao toko lasy toko vavy tatena mambaona toy ny fiainana tany ifamaofaon'ny maro sy ny manidy mafaitra tokoa raha mafaitra izao fizarana manaina izao koa sarotry ny fianakaviana mitompoko tsy lobava tsy anana teny lazay satria fahoriana tokoa ka fahoriana mafy sy mafaitra izany kanefa eo anatrehany izao fihetsika rehetra mitranga izao eo anatrehany izao fifanatrehantsika mianakavy izao dia tsy mety tsy hanana teny Raimbava koa nitsodrano anay izy hitondra zany tena Raimbava izany ho fany mpisaona hosantanana amin'ny azafady fangatahn-dalana izany tovana amin'ny fialatsiny satria tsy fafilin''izay lavatanana ka ny tena ka afaka hitoroka mihoatrany sandry tsy fafilin'izay mafilofoka afaka nisy lolosiny tsy mihalana ary tsy fafilin'izay mahay miteny akory ka ilobava itanatrentsika mianakavy mialatsiny miala fondro andalony eo enareo zay tena topo sy fiaratra amin'ny fitenenana malady avanana amin'ny fandarana ankilany eo ihany koa ireo zoky amin'ny taona zoky amin'ny andraikitra ko ialana-tsakany ialana-ndavana zay mety tsy falavorahina rita izy nambaratongany eny fanadiny fitenenana anatin'ny fotoam-paoriana fotsiny azy toko lasy toko vavy andro vitsy zao enodimandry iray aman-dreny tsy lavina ranainy jeu ranomasony fianakaviana hitanombotsika ny loha mafana dia mafana ny anatiny tsirairay azy satria ny andro ray eonana tokoa toa zato fa ny andro ray sarahana toa rifo folakandro ny akiny torivato nandiavana tsy ny fianakaviana ihany nefa fa voapirofony zay zavatra rehetra mitranga fa ny tontolo be ny kampo ny serasera eny ny firenena malagasy manontolo mihitsy azy koa eo anatreny renireta ireny dia natsapa ny fianakaviana fa tsy nizaka irery ny tserany eny na ny tena indrifotra irery fa nanana tokoa nananantsika izay nanao vonikava mahatratra izao ran'Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra toy ny fidasany filomelona fa izy Andriamanitra ny tompony fandarana rehetra eto dia tian'ny fianakaviana no anifisaovana manokana Andriamatoa filohan'ny repoblika mivady fiadina ny repoblika ny androm-panjakana rehetra sy ireo filoha mitarika azy avy ny fikambanana samy hafa izay tsy tao akavana taky miketsana soritsoritana taky ny volo ny fiangonana nama ny tapaka ny sakaizy tsy latsa-danja fa nakaiky lany mainkialana ny fianakaviana manontolo na ny eto toerana na ny ivelona Antananarivo
na ny aveny apitany ranomasina mihitsy azy tamin'ny fampitakafatra samihafa. Saotra indrindra hoy ny tompony fa hita tokoa fa tokana mpahitana tahaka ny voasary isika fa rehefa ny voasany fahoriana misy tokoa izay mipetraka natao mampahirezina ary ianareo rehetra no nisesina moa tsy omby aloha nampitraka kopamaky. Ary ona fisaoramanokana eto ihany koa eto anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa tanana ary ny vakoka izay tarian'Andriamanitra minisitra manatrika antsika eto ankehitriny. Teto isika, teto ny toerandraisan'ny firenena malagasy izao ray aman-dreny izao satria araka nambara tsy amin'ny fianakaviana ihany izy fa ny kolotsaina sy ny firenena malagasy ihany koa. Saotra indrindra tompoko. Indra ny omoka mba nisosony tsara kosa indray no iaonana sy fanatehantsika aoriany saoraona mandalo izao. Betsaka tokoa betsaka. Tsy ary voatanisany vava izay rehetra tiany fianakaviana matolotra kanefa dia fitinina fotsiny amin'ny hoe misaotra tompoko, misaotra tompoko, saotra indrindra tompoko. Zay no teny tsotra hitarafana araky ny toetra na tompoko lahy. Zay no fiteny amin'ny maha-velona azy kanefa mamparakanto no hiambara mandrakariva hoe velona izy. Zay teny tsotra izay tsy misy filirony izay manaholo satria zary mitsorona tahaka ny tsinay malala tokoa izany fa tsy aholokolaka tahaka ny tsinay loatra. Ny maty mandro vovoka ivadika eo lavena. Fizika velona kosa no mijoro maefa atiky. Ao anatin'izany mantakarana ity izany indrindra dia raha andao an'ity toerana ity tsika teny fitambarana ny ministeran'ny kolotsaina sy ny asa tanana ary ny vakoka dia hiazo ny fiangonana baptiste international eny Andohalo. Rehefa vita ny fitompivavahana eny dia mbola hisy lanonam-panjakana izay hoatrehana ihany koa eo amin'ny ambaratonga izay manandrify izany ary izay vao miaraka irodroditsika eny Lososato eny amin'ny toerana izay apodiny vatana mangatsika olona velona indray. Ho antsika rehetra izay afaka mbola noy ny fiatrehana an'ireny ambaratonga samihafa ireny dia isaorana indrindra isika. Fantatra ihany koa nefa vagnafo fiasary izao. Ny tena nefa madindy atakan-draha titsaka koa ny aditsy andraikitra. Neny tena sakeliana, neny fanjakana mondolo hafa. Ho an'izay tsy afaka kosa noho ny antony tsy fahan'izantsiny dia tsy misy mihitsy ny tsiny tompoko. Fa efa lehibe izay vitanareo tamin'ny fanatrehana teto. Saotra indrindra tompoko. Toy izao no fandaminantsika hiroso amin'ny fibatana ny vatana mangatsika ho atao anaty trano vorona isika izao. Ary rehefa vita izany dia isy ny hira izay anisan'ny tena tiany ray aman-drenitsika tokoa ho tarihiny tendry zava-maneno eto araka ny valia izay ety androny ka sitraky ny fianakaviana, sitraky ny fianakaviana be kanto tokoa raha mba hiarahantsika amin'ny retiny zany amin'ny feontsika rehetra. Narambalahiny ihany fianakaviana ny amin'ny hoe ahoana no mety atanteraka ny hira kanefa rehefa mahitatsika rehetra eto dia hira diso fantatsika loatra ny lanitra mangamanga dia ho tanterahana ihany zany anatin'ny feon-kira amin'ny fotoana izay iaingany ny trano vorona izay andevoaka. Mety ho alefantsika mialoha kely ny hira dia rehefa eo akaiky ny faraparany eo izay vao bataina ny trano vorona mandeha manaraka ny voninkazo sy ny sary manaraka ny ray aman-drenitsika sy ny fianakaviana ary isika rehetra. Mandritra ny fotoana ny batana vatamangatsika makao anaty trano vorona kosa amin'ny fomba izay fanonony maro amin'ny fanakato dia amin'ny tehaka no hanatanterantsika izany. Izao dia hiroso amin'ny fampidirana ny vatana mangatsika ao anatin'ny trano vorona isika ka mangataka andreo izay nomona sy manandrify amin'izany hanatotosa izany.
Indisy rebenina kamoty dia tena amin'ny tanan-draintsy bitabitaka mandy mameno petsy zay sasatry ny avadiky itoy niovandara ny teboka faraingo no miaza teny mamy larona tantely ao anatina vabato ny razana vazy no mipoty reto dia mondra tsoratra misalotra voambolana tsy takaky ny saina zay marefo mandry lay volcano nikevitra suranesanatia miaraka itehaka mafitsika miomana avokoa ireo manandrify amin'ny fitondrana ny fehezam-boninkazo sy ny sary mahavinavo Valimo zany mitady atsika mira lanitra mangamanga dia mizotra araka ny fandaminana efa natao teo tsika rehefa kaiky faraparana mira dia manainga amin'ny ranovorona dia manaraka isika Thank you.
mifampivorono raha misy solotena avy amin'ireo rafika izay voalaza teo maniry ty solotena amin'ny filanjana azy mivoaka amin'ity tranobe ny kolotsaintsika ity amin'ity ministera kolotsaina itya hoe ry anaty fiarakodia dia tsy vofetrako izany fa eo no tompona ndraiky fa eo koa tsika mpanakanto mpanokazeny sarymetsika izay solotena mifarivona amin'ny filanjana izay famivorono zao ao anatin'izany manaiky izy Gracias.